Zahay solotenan'ny mpianatra Mantasoa, izaho moa présiden'ny syndicat-ny mpianatra tany Mantasoa, dia mitsangana etona manoloana ny zavatra misy izay mitranga eo amin'ny asa fandrefesatany, ary tsy ny asa fandrefesatany ihany fa ny asa rehetra mahakasika ny tontolon'ny topografia zany dia misy olana ankehitriny. Anisan'izany ny fisian'ny lalàna 2011-005 izay lalàna mifehan'ny géométre expert. Efa lalàna izy tia ka dia miantso ny mpianatra rehetra, ny mpiasa rehetra ary ny mpisehatra rehetra ao anivon'ny sehatra ny fandrefesatany zany mba tsy hanao ny asa fandrefesatany sy ny asa étude topografika intsony, satria tsy mifanaraka amin'ny lalàna misy eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara izany. Ka rehefa tsy miaraka amin'ny géométre expert zany isika dia aza mandeha intsony, fa maro ny namana izay efa nahazo olana goavana de goavana manoloana an'izany zavatra zany. Ka dia entanina zany isika, indrindra isika mpianatra Mantasoa izay mivondrona ato anatin'ny syndicat ATOM na Alliance des techniciens topographes sortant de Mantasoa, mba tsy handeha terrain intsony manomboka amin'ny alatsinainy raha tsy miaraka amin'ny géométre expert. Fa ny syndicat dia mitsangana mandrakariva amin'ny fanarahan-dalàna ary mitsangana mandrakariva ihany koa amin'ny fiadiana amin'ny zavatra izay tsy mety. Ka dia lalàna izy ity ka anjarantsika ny manatanteraka sy manaraka azy amin'ny atsipiriany, ary entanina ihany koa ny tompona andraikitra rehetra manomboka amin'ny chef de service mba tsy handefa ankizy raha tsy afaka ianao hanao ny asa sy hiatrika ny asa any. Fa maro ny mpisotasota amin'izao fotoana izao, maro ny mpitory amin'izao fotoana izao, ary tsy ny usager na ny client ihany amin'ny sehatry ny étude topografika no mitory, fa ny géométre expert ihany koa dia mitory. Ka dia entanina zany isika rehetra mba tsy hanatanteraka asa tsy atrian'ny géométre expert. Tsy anjarantsika ny mamaritra ny programa anasan'ny fanjakana, fa ny anjarantsika dia ny manatanteraka ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena. Ka dia izay tompoko fa manantena ny fiarahamientana, manantena ny fanarahantsika ny lalàna. Fa ny syndicat dia tsy miaro izay rehetra tsy manara-dalàna, ary tsy miaro izay rehetra ihany koa tratra ka tsy niaraka tamin'ny géométre expert. Misaotra tompoko.